Ivadika amin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava isika anomboka tsy ho ela ny fiadinan'ny tompontakaka ny ligina ny Lamanga eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ekipa 20 filevana 20 maromarina koa no andray anjara amin'ny fifaninanana. Anomboka tsy ho ela ny fiadinan'ny tompontakaka ny ligina ny Lamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava. Omaly sabotsy dia nisy ny fivoriana ny fanatrehan'ireo mpitantana ny ligina ny Lamanga sy ny solotena n'ireo filevana 20 hiatrika ny faninanana. Tanjona hoe Andriamatoa Andry Ravelojona ny ampizotra antsakany sy andava ny faninanana. Filarovana 17 moa zany dia anomboka ny 12 volana marsa zao ary voataton'ny vorona teo zany dia fandaminana ny resaka règlement de championnat. Ny mampiavaka anay moa zany dia hoe ametraka mihitsy zany le valeur le tena maizy azy ny filevana milalao anatin'ny top 16 satria tsapa zany fa memiendanja hatrany ny valeur ananan'ireo rugby manina atsika ireo dia apetraka amin'ny tena toerana tokony misy anazy mihitsy ilay zany dia misy be zavatra maromaro miova ao anatin'ny zay règlement de championnat zay mba hametrahana le zavatra tiana hotratrarina zany dia fametrahana indray ny asan'ilay tontolon'ny rugby eto amin'ny faritra Analamanga. Novaina ny formule de championnat satria mafy tamin'ny filevana le top 14 nisy teo aloha. Ino moa zany araky le fanlazaiko ombenimbeny dia nalaina tahaka tamin'ny championnat tany France nefany amin'ny ankapobeny eto amintsika dia hita hoe mafy amin'le filevana eto amintsika dia nezahana zany ho zaraina poule roa asy be le filevana 20 dia misy quart de finale zany le zany amin'ny phase finale fa kosa ao anatin'izay 20 zay dia azava fifaninanana hoe misy repos une semaine ny club anankiray mba ahafahany manome maximum amin'ny fotoana iverenany milalao afaka tapabolana. Dia amin'izay fotoana izay tonga dia mba ohatran'ireny karazana ohatran'ny hoe finale daholo ny baolina mandeha hipetraka mihitsy le valeur le rugby amin'izay fotoana izay. Isan'ny hiady-hevitra naharitra ny mahakasika ireo mpitsara hitantana ny lalao. Araka izany dia hiady amin'ny kolokolo ny mpitantana ny ligina ny Lamanga sy ny seherana Lamanga. Mpitsara misy 5 no efa fantatra fa ao anaty lisitra mainty ary araha-maso ny momba azy amin'ny taom-pilalaovana ity. Laha zao hoe ry mpanao kolokolo misy efa bande 5 any anao ve resatsy anao amin'ny taom-pilalaovana aleo anjarako amin'ny maha-président anao mitantana ny resaka hitanareo dia resaka règlement de championnat. Mizara roa tanteraka eo dia hoe ny lafiny teknika sy ny lafiny administration ny resaka taratasy rehetrarehetra manana zany ny ligue ary zareo no mikarakara zany zay dia amin'ny lafiny teknika na dia atao hoe fédérateur tokony anazava biby kokoa zany dia azavaiko fotsiny miavaka tanteraka amin'ity taom-pilalaovana championnat 2017 ty ny atao hoe fitonjana ny resaka teknika satria maromaro ny lesoka hitana zay taom-pilalaovana ataony raty maro zay zay tsy hiditra kanefa tsy maintsy ampidintsika mba entina nitsina ny tontolon'ny rugby. Ny eo amin'ny lafin'ny commission technique aloha zany dia neutre tanteraka zay tsy omban'ny miatsy na omban'ny aloha fa dia anao araka ny lalàna ny hoe iza no mandresy na iza no saziana dia araka ny lalàna zay. Ny homologation zany mazava fa ao anatiny ao ny rapport ny arbitre ny commissaire au match ny superviseur na caméra otsika dia ny commission disciplinaire. Io commission disciplinaire io zany dia iresaka momba ny sazy fotsiny hoe ahoana ny sazan'ilay olona satria izao ny zakatsangatsanga dia resaka azy zay. Ny mampiavaka anay ihany koa amin'ny règlement de championnat amin'ity taona ity dia le fizarana poule zay hitanareo hoe ny ASB. Mafy ny lalao fa tsy vitan'ilay hoe lalao malemilemy le ohatrantsika hoe 13e match dia l'équipe kely manomboka tsy manam-bola tsony. Araka izany dia mizara vondrona roa ireo ekipa mifaninana amin'ity taom-pilalaovana 17 ity ka ao amin'ny vondrona A no ahitana ny 3FB 15 family US Anakady Fotsy FTM Manjakaray TF Anaty Hazo Itiopa VTM Antsalovana UAS Cheminot. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy ny COSFA JSTA Anambondrona IRC Tam Manosy B Saviniry Tropical UIRC Stade Olympique de Lemirna ny TFM Anakasina.